manay tarindrindra izay any an-danitra dia raha sy mankalaza ary mamevonihatra ny anaranao izay mideranao zay ray satria mbola famindrapo sy fitiavanao no mbola navelonay atrapamonjenanay toy izao dia raha mankalaza ny anaranao zay satria ianao irery ihany no mendrika izany ianao ilay tsara indrindra mpamindra fo tianay amin'ny fitiavana tsisy takalony ka mideranao zay ray ary mioby ny anaranao ny voninahitra sy ny laza ary ny hery teo anao irery ihany mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Kehitriny koa izay mangataka anao fanamasina hampianatra anay mandrakariva azonay mandinika ny tenanay ka ho fantatray ny toetranay dia mba hizotra ho amin'ny fiainam-pivavahana tokoa ny tsirairay avy dia amindra fo aminay ianao amelany elokay ary ankehitriny izay dia mba olom-baovao amin'ny Kristy ny anaran'i Jesosy amen. Manakariva ho an'ilay ray nary nilandra sy ny tany any lera nilaza ary ny voninahitra mandrakizay fa ny fahasoavany avy amin'ny alalan'ilay zanalatokana dia Jesosy Kristy dia atobany ao am-ponao ka rehefa manazava ny fisainana ny fanamasina dia tsapa fiadanao izany fiadanana izany dia tononona ho amintsika tsiraray avy izay manaraka izao fandarana izao izay arabana manokana anao ihany koa moa ary ny firariana dia izao atsapa ny fanatrehan'i Kristy eo amin'ny fiainanao ianao. Dingana maromaro no efa noresahana ny amin'ity hoe mivavaka ity ary antitranterina fa mifandray mivantana amin'isika olombelona ao amin'ny saina Kristy. Ny saina no mibaiko fa tsy ny toe-javatra ary mbola mafisina ihany koa raha izay tenin'izay dia izao hoe raha vao miresaka zavatra ara-panazana isika dia retsika ray manontolo na miteny hoe système nerveux izay miainga ao amin'ny foibe dia ao amin'ny saitsika ao ka raha vao miresaka zany ny soratra masina mahakasika an'ity fo ity dia ny saina ihany no resahany. Dia raha isika ny teny izay hitantsika ao amin'ny Jaona toko fahaefatra. Jaona toko fahaefatra dia vakitsika ny andininy 3:20 sy ny 4:20. Jaona toko fahaefatra ny andininy 3:20 sy ny 4:20 dia izao no vaky ny teny ao amin'ny andininy 3:20 fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny ny baiboly zany dia afaka resahana amin'ny fotoana rehetra ka raha miteny izy zany hoe fa avy ny andro sady tonga ankehitriny dia amin'izao fotoana iresantsika izao zany io dia miteny amin'izay izy hoe raha ny tena mpivavaka fa inona ny zava-misy amin'izao vanim-potoana misy antsika izao tena mivavaka sa fotoam-pivoriana dia araka ny resantsika eto foana zany dia hoe raha te hifandray ary te handray ilay feon'ny Kristy izay miresaka dia ao anatina fifantohana dia samy mandinika isika hoe inona tokoa ny zava-misy rehefa mandeha any am-piangonana any tabataba ve ny misy any sa tena misy fahanginana andrenesana an'ilay feo satria araka nambara teo dia ilay feo an'i Kristy zany dia eninao ao amin'ny fisaintsainanao ao tsy retahaka antsika amin'ny tena ohatr'izao
fa ao an-tsainao. Amin'ny teny vahiny hoe zao feo enonareo zao zany amin'ny teny vahiny hoe audible. Dia araka nambara teto ihany koa hoe misy feo ao ny fonao amin'ny tempo fa tsy henonao. Ny ara-panahy zany dia mihaino ny avy ao anaty fa tsy ny avy ivelany. Ka raha miteny zany teny hoe fa avy ny andro sady tonga iny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ray amin'inona fanahy. Rehefa nivoaka ny sorona tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely, Mosesy no mitarika azy dia nanome taridalana ny mpahary hoe manamboara fitoerana masina. Dia ny ambalan'ny Exodosy toko 10:20 dia milaza dia asaovy manao fitoerana masina ho azy dia onona eo amin'ny any. Zay zany tamin'ny testamenta voalohany. Ilay fitoerana masina zany dia aniny onona eo. Ka raha miteny zany ny aty amin'ny Jaona 4:4 hoe fa avy ny andro sady raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ray amin'iny izy fanahy. Dia toy izany ilay teny amin'ny 9:4 Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Noho izany ny vavaka zany dia ara-panahy satria hitantsika teto tao amin'ny Efesianina 4:9-12 ary mivavah mandrakariva ao amin'ny fanahy. Ahoana ny ahafahan'izany ho tanteraka amintsika amin'izao testamenta amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia ny testamenta vaovao zany miresaka mahakasika an'io tempoly io. Dia inona no iresahany azy? Korintianina 1:9 ny 9:7. Dia izao ny voalaza. Ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolo ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompo ny tenanareo ianareo. Inona ny tiany resahana ao anatin'io? Ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolo ny fanahy masina izay efa aiza no resahany eto ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompony tena. Ny hevitro izay dia izao ny fahafahany ny mpahary ifandray amintsika dia efa ao dia efa niresantsika teto ao amin'ny saina dia misy faritra anankiray ao lobe frontal. Fa izao raha iverenantsika kely ilay tempolo tany amin'ny testamenta taloha teo hoe ilay tempolo aninona ozy izy manamboara inona tempolo dia aninona ozy izy onona ao aminy ao. Dia raha resahantsika zany zao ty raha miteny izy hoe efa ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra dia efa ao aminao ao zany ilay toerana fahaninona fanahy masina itoerana. Noho izany rehefa ao zany io fanahy masina eo dia tsy hanao zavatra ifanohitra velively amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary eo ny mahasamihafa. Ahoana nefa ny ahafahany io fanahy masina io itoerana? Any amin'ny 20 amin'izay izy dia miteny zao ny ambarana. Fa olom-boavidy ianareo koa dia mankalazan'Andriamanitra eo amin'inona tenanareo. Inona le resahana? Fa olom-boavidy zany hoe ny mpanota zany dia zao novidiny Kristy tamin'ny rany. Tsy ilay mampanota azy tsony zany zao ny olana fa efa vita ny asa nataon'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Zavatra roa zany niseho teo. Rehefa niteny zany Kristy milohan'ny alany aina hoe vita dia vita zany aloha ny iraka nampanaovina azy dia ny amonjy ny olona mpanota rehetra satria ny mpanota tsy afaka mamonjy ny tenany. Tsy misy nina azo ny mpanota atao, tsy misy ezaka ataon'ny mpanota ny amin'ny fahotana sy ny teo fa lay fahasoavana izay nomeny Kristy dia izay le hoe vonjena amin'ny alalan'ny fahasoavana isika fa tsy amin'ny ezaka izay ataontsika. Resaka fahotana sy ota ity resahana ity. Dia izao ny zavatra faharoa ny tranga teo amin'ny azo fijaliana io dia izao azon'ny Kristy ny zo anamarina ny mpanota. Donc vakitsika ny amin'ny Korintianina faharoa Korintianina faharoa 2:10 dia ny 9:20 dia izao ny vakiny tena.
izay tsy nalala ota dia efa nataony ota amonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Izay tsy nalala ota, tsy maintsy ilay tsy nanana ota izany no mitondra an'io fa tsy isika mpanota. Fa le fitaka ataon'ny mpanjakan'izao famazinana izao zany dia any amin'ny mpanotsika no mijery. Dia ny fandrika ao anatin'io mantsy dia izao, rehefa any amin'ny mpanota ny olona anankiray no mijery dia anamarina ny tenany izy. Satria tany saina ilay inona? Le fahotan'ny mpanota. Fa izy koa nginga mpampanota ny tany isy io e. Fa aikay izaho izay mitanisa ny fahotan'ny hafa io anahy izy io fa tsy fantatro. Ary izay le fitaka ataon'ity tontolo ity. Mamitaka izy mba tsy hatsapako ninona ny fahotako tsy hatongavako eo amin'ny tena fibebahana marina. Satria ny mpanota anankiray raha tonga amin'ny fibebahana marina izy ka miaiky ny elo na inona fahotana vitany dia ho voavelany elony. Ka raha vao tsy any amin'ilay tsy manana ota ianao zany no mijery dia ho falifaly hitanisa ny fahotan'ny hafa. Ary ny zava-doza tsy vitany hoe ho falifaly hitanisa ny fahotan'ny hafa, fa hitady ny fomba rehetra mihitsy ary ny tena zava-doza ny analana baraka azy. Satria rehefa miseho ny fahafahambarakany amin'ny fahotana dia faly mihitsy satana satria izay ny azy ny tediavana. Fa rehefa tonga ny Jesosy nga Jesosy nanondro, tsy nanondro naovinanaoviana ny mpanota izy, fa voamaika ary izy ho tonga amonjy ninona mpanota. Ka eto zany dia mila azontsika tsara zany ity resaka fiasan'ny saina ity. Andao raisika neny Salamo 2:30. Dia vakitsika ny 9:9. Salamo 2:9 dia zao vakiteny. Anome sainanao sy ampianatra anao izay lalan-kalehanao aho. Hitsinjo anao ny masoko ka anolo-tsainanao aho. Dia tazomo fotsiny iny fa ampitahintsika amin'ny Jaona 7:12. Andininy faharoa. Jaona 7:12 andininy faharoa. Dia zao ny vakinteny. Ary raha mbola teo amin'ny fisakafona hariva ary Jodasy Iskariota zanak' Simona efa nomeny devoly saina raha teo mba hamadika azy. Izany hoe misy manome saina eto zany. Ilay voalohany tao amin'ny Salamo vakitsika dia ny fanahy masina izay ampahafantatra ny zavatra asetry manoloana ny toe-javatra rehetra. Fa ny anankiray kosa ilay devoly manome saina mba hanina hamadika an'izy. Mila mitandrina tsara isika. Izao no fanambarana mahakasika an'izay zavatra voalaza teo izay. Tsy maintsy tandremana sy kolokoloina ary arovana ny sain'ny olombelona arak'izay ampiresen'i Solomona ao amin'ny ohabolana 4:13. Tsy maintsy atao ahoana ozy izy io saintsika io, tsy maintsy kolokoloina sy arovana. Dia donc vakitsika izy ohabolana 4:13 zay. Dia zao no vakiny teny. Ohabolana 4:13. Dia zao no vakiny teny. Tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao aminy no iavin'ny aina. Tahaka ny Davida ihany koa. Dia zao tokony hangataka an'Andriamanitra isika mba amorona fo vaovao. Dia tsy inona ilay resahany fa saina vaovao. Kanefa tsy maintsy tandrovantsika ampahamalinana
tanteraka izany. Ny fotoana manokana sy tsy miovaova lanitsika amin'ny fanaovana fiderana, ny vavaka, ny fianarana ny baiboly ary ny fijoroana vavolombelona dia nampy kokoa amin'ny fiarovana ny saitsika ao amin'ny Kristy mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra mety ataontsika isan'andro. Izany hoe izao, ny fiainana ara-panangy ry zareo tsy inona fa io fiainanao andavanandro io, satria iza no mibaiko anao manao zavatra isan'andro isan'andro, ny sainao. Faraky nambareto mila mitandrina, fa raha tsy ny saina mibaiko dia ny toe-javatra. Dia io ilay vaky tena anankiroa hitantsika teo io. Inona moa zany izao no tena ilaina sy maika indrindra, ary inona koa aloha no tena mandrebireby atsika. Dia izao ny fanambarana ato. Azo heverina fa ny famerenana indray ny fiankohofana ataony tena manokana sy ataony mpianakavy no zavatra ilaina maika indrindra amin'izao androntsika izao. Averiko tre mandeha ilay teny. Azo heverina fa ny famerenana indray ny fiankohofana ataony tena manokana sy ataony mpianakavy no zavatra ilaina maika indrindra amin'izao. Io ny tena rava. Ny ankonana, potika, tsy mifankahazo ny mpivady. Fa raha ilay fanahy masina marina ny ao, tsisy mpivady tsy mifankahazo zany tena marina. Tsisy zanaka tsy hanohy ray aman-dreny zany. Fa ity ny tena olana. Dia izao ny teny manaraka ato. Tsy mora nefa izany. Ankehitriny isika dia miatrika ny fiaikan'ny teknôlôjia izay mihamahazovana eo amin'ny fotoana lanitsika sy manova ny fisainantsika. Ary io indrindra zany ilay filana fototra dia lasa miova tanteraka mihitsy vokatr'ity teknôlôjia ity. Manjary feno teboteby isika, kizitina, mandrery, be raritsaina, tsy mahita tory, ary tsy mahita fifaliana eo amin'ny fiainana akory ny fianginanto amin'ny aina aman-jery, indrindra ny tapajotra sosialy. Io zany zao ny tena mibaiko sy mifehy. Rehefa tezitra ny olona ao an-trano dia izao nataony tsisy ninina mihitsy atao trano ato. Fa ohatrina ka mividy ny fandrinanao ka lazainao tsisy ninina. Ohatriny ny frigidaire anao io. Zany hoe ay zany lay fotom-pisainana lay fehezany anao dia izao manjifa fotsiny ianao fa tsy mitondra ninina ho anao io. Fa ny mitondra fiadanana sy ny fifaliana dia ilay fiadanana izay omen'i Jesosy Kristy irery ihany. Ary izay nahatonga azy ny teny hoe fiadanana no avelako anareo. Tsy takany fanomeza ao izy. Izao tontolo izao. Inona no meny ity tontolo ity? Manana fiara ane ianao fa rehefa mpanina ilay fiara dia inona ny teny avoakanao? Rehefa misy zavatra mitranga dia inona ny teny avoaka? Fa izao. Variana loatra ary feheziny ity tontolo ity ny fisainantsika ary tsy fantatsika intsony ilay tena zava-dehibe. Ny tompo hanampy ianao. Ary amerina tanteraka ao an-tsaina ary ampifikitra anala n'ilay fiheverany diso rehetra fa ny satana koa miezaka mba manolo-tsaina anao. Izay atonga anao tsy ahita fahafinaretana anakely ary. Izay mahatonga hoe mahazo anenao fa iza mahazo fahafinaretana satria tsy avy aty ivelany io fa avy ao anaty. Ary izay no amboarin'i Kristy, amboariny aloha ny ao anaty ao. Fa rehefa voavoatrany ao dia zava-poana aminao ireo rehetrarehetra izao. Izy tsy mitondra na inona na inona. Fa ilay fiadanana izay omen'i Kristy anao ary izy rery ihany no afaka nomeny an'izay. Tonga amin'ny fotoana indray zany isika. Izay hanazarana anao zany izao ny amin'ny hoe rehefa mifantoka ianao dia misy zavatra raisinao. Iny zavatra raisiny iny tazomy ary saintsaino iny, eritrereto iny. Dia izay ilay antom-bavaka. Ka ilay antom-bavaka tsy hoe tonga dia efa tanterizay mantsy mahatonga ny olona tsy sa. Fa tonga dia asehonao hoe faniriko lalina tompo ary iny tsy androany. Fa rehefa ho saintsaininao iny dia lasa iny iny fa zany dia iova iny iny rehefa avy eo tompo tsy ho anao zany. Aza mana, aza misalasala. Fa raiso ny fanapahan-kevitra. Rehefa naray zavatra, raiso ny fanapahan-kevitra. Fa ny fanamboarana dia miandalana eo. Fa ianao kosa raha vao mandray fanapahan-kevitra anombokeo ny tompony andamina ny renin'izay fa ianao tsy havitan'izay. Araka nambaraka teto hoe ny ota sy ny fahatana ny toetra tsy anjarako manova an'izay. Asa ny fanamasina io. Fa arakaraky ny
anekeko an'izay fiasa fanamasinao dia ho hita fiovana miandalina ka tonga amin'izay fotoana izay sika manasa olona anao akoronintsika Andriamanitra rainay andrenanareo misaotra betsaka anao zany amin'ny teny izay norenesinay tamin'ity marain'ity satria tianao ny anome fiainam-baovao anay amin'izao fanarahana anao zao. Misaotra fa ny teny fikasanao dia laza fa rehefa hiakatra ho any an-danitra ianao dia aniraka ny fanahy masina hoe eto anivonay. Tompo malalo ampandrosoanay izany fanahy masina izany ho anatinay ary anaiko ho ampiasainy ny atidohanay sy ny momba anay manontolo mba ho tanteraka ny sitraponao amin'ny anaran'ny Jesosy nangatana vavaka. Amen. Rainay tsara izay ny an-danitra, misaotra noho ny amin'ny teny fikasana izay nomenao anay tamin'ity anio ity, fa na inona fahotana vitanay ka tena niekenay marina tokoa teo anatrehanao dia ho avelanao tokoa izany. Koa enganay Tompo mba ho avelanao ekenay eto anatrehanao izany, mba olom-baovao izahay Tompo eo anatrehanao ary omeo fo vaovao izay Andriamanitra mba hanova ny toe-po sy ny toe-tsainay izay tsy araka ny sitraponao avaozy izany Tompo. Ampitoera ato anatinay ny fananao masina ka mba onona ao anatinay tokoa anie izany fananao masina izany, tsy handeha araka ny tenanay ny eritreritra izahay fa handeha araka ny sitraponao irery ihany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ngasitrana marikariva ianao ry raina ary ny lanitra sy ny tany. Tombotomba-zanga ny mpanjaka mefa ny zavatra rehetra ny amin'ny fanehoam-pitiavana asehonao aminay ary averimberinao mba ho tafapetraka ao an-tsainay fa ianao rery ihany Jesosy Kristy no vahaolana izay hanome anay ny fahazavan-tsaina ahafahany miatrika ny toe-javatra rehetra ary tario izahay mba tsy hanaiky lay tolo-kevitry ny fanahy-ratsy fa ho kalefanainao masina manakariva ny toetra amponay ka isy eo amin'ny fiainanay ny voninahitra ao amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonona ny vavaka. Amen.